Anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay dia mbola manohy ny asa fanaondry na ihany koa ny fandraisam-bahoaka ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny senita no maraina teo ary dia teny amin'ny fokontany Ambatobe teny no nanatanterahana izy ireo izay fandraisam-bahoaka izay isan'ny nandalovan'izy ireo ary ny trano fonenana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny filohan'ny tetezamita moa dia nanambara fa zosy adidy ny voasoratra ao anatin'izay lisam-pifidianana izay ary mampirisika ny olom-pirenena ihany koa ny tenany anatanteraka izany lisam-pifidianana. Io maraina io no tonga teto amin'ny trano fonenan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ireo mpanisa mpifidy avy eo anivon'ny fokontany Ambatobe. Ny filohan'ny tetezamita izay nilaza fa zosy adidy misoratra ao anatin'ny lisitry mpifidy ary nanentana ny olom-pirenena mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Adidy ary zo ihany koa no tsy maintsy misoratra anarana ao amin'izany lisam-pifidianana izay totosain'ny senita izay amin'ny alalan'ireto voamera mpanisa ny mpifidy reto na ny agent recenseur. Io zany dia araka ny tenen'ny filoham-pokotany teo dia efa hoe 8.600 ny tahan'ny favitriana sy ny fanisanan'ny olona ety amin'ny fokotan'ny Ambatobe. Fa mino aho fa ohatran'izay ihany koa manerana ny nosy ka ho an'ireo olona zany zay mbola tsy afaka nanao izany dia afaka atao tsara ny manome fotoana an'ireo agent recenseur amin'ny fotoana tokony mampety azy hoe mba mametraka afatra hoe niverena amin'ny alatsinainy amin'ny 8 ora ary ataoko angambany fa amin'ny adidy sy zoan'ny olom-pirenena tsirairay avy dia afaka mamandefitra kely na hoe tara 30 minitra na 7 minitra ny raim-pianakaviany any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy ihany mba ahafahana mamarana ny lisam-pifidianana eto amin'ny firenena. Araka izany dia mitomby fanisana mifidy izay tanterahany eny anivon'ny fokontany.